Tsy maintsy amfanarahana amin'ny fampandrosoana takin'ny fitondram-panjakana ny fivoaran'ny postra malagasy. Io no nivoatra nandritra ny fanamariana ny tsingeritaonany IEM sy ny fampahafantarana ny fanamby napetraky ny postra ankehitriny. Ivy Richard. Ny fanatsarana ny fandrarana raboly eto Madagasikara ny fanamby napetraky ny postra malagasy nandritra ny fanamariana ny faheritaonany IEM na ny initiative pour l'émergence de Madagascar omaly ampitomboana avy ny tany malagasy misitraka izany ao anatin'ny 5 taona hoy ny fanazavana. Raha ny tahany lakotsiny amin'ny teny frantsay hoe bancarisation, izany hoe le fisian'ny olona mamitra bola any amin'ny banky na tsy banky ara fa hoe orinasa mpikirakira bola sahala amin'ny postra malagasy dia 700 ny eto Madagasikara. Isika ny zandry indrindra farany indrindra raha mitahany amin'ny Afrika amin'ny alalan'ny tsy postra monetisy zany zao dia hitondra ny anjara brikina izahay mba ampakarana amin'ny fomba farany izay aingana indrindra io bancarisation ny malagasy eto Madagasikara io zany dia tena atao hoe révolution io any hitondrantsika amin'izany atao hoe fanaovana vente en ligne zany fanaovana paiement en ligne io na fomba ahafahantsika manao zany hoe paiement électronique eto Madagasikara zany. Asiam-panavaozana ihany koa ny tolotra nahafantarana ny postra dray toy ny fandefasana taratasy hotazonina ny mahasangana ity orinasa mpanjakana ity nanomboka tamin'ny taona 2025 nahafantarana ny mpiandry taratasy nampita ny afatry ny mpanjaka ka hatramin'izao. Omaly no totosa tetsy anosy ny fanamariana ny tsingeritaona ny IEM sy ny fampahafantarana ny fanamby napetraky ny postra malagasy miaraka amin'ny ministeran'ny postra sy ny fifandraisan-davitra ary ny fampivoarana ny atao arakajy mirindra izay nitronon'ireo mpanangana ny IEM sy ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta. Fatratra omaly lehibe ny tambazotra mpanondrana rongo